Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanarano iarabanantsika tatrity alakamisy fa iraika ambin'ny folo ny volana septambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky Isaia mpaminany toko fatelopolo. Isaia toko fatelopolo andiny fadimy folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Isaia toko fatelopolo andiny fadimy folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'ny Tompo dia Jehovah ny iray masin'ny Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsarana no aminjerenareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiny herinareo nefa tsy nety ianareo. Fa eo kosa ianareo tsia fa handositra amin'ny taingin-tsoavaly izahay, ka noho izany dia handositra tokoa ianareo. Ary hoy ianareo hitaingina ny faingan-tongotra izahay, koa dia ho faingan-tongotra kosa no hanintika anareo. Ny hariva handositra raha rahonina ny anankiray, iny handositra ianareo raha rahonina ny dimy. Mandra-pahatonga ny sisa aminareo tahaka ny tonkazo avy any an-tampony tendrombohitra sy tahaka ny faneva any amin'ny havoana. Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avy izy mandra-piantra ianareo. Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehovah, sambatra azy rehetra miandry azy. Ray maso aloha, manana seranay amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity Isaia toko fatelopolo ity dia filazana ny toetrantsika olombelona, filazana ny tsy fahatokintsika n'Andriamanitra, tsy fahatokin'ny zanak'Israely an'Andriamanitra aloha taloha am-piandohana izay midika fa tsy toetran'ny zanak'Israely ihany io fa toetrantsika mihitsy. Andriamanitra miteny tamin'ny zanak'Israely manao hoe satria ao anatin'ny fahababoana ny zanak'Israely, ao anatin'ny fiantrehina ny fahababoana ny Babilôna. Tena nafatra Andriamanitra manao hoe mendrasa. Mendrasa ianareo, nisy ny apahany efa lasa kobabo, nisy kosa mbola tavela. Dia nafatra Andriamanitra manao hoe mendrasa fa hiasa Andriamanitra. Io ilay teneniny amin'ny andininy fa fadimy ambin'ny folo manao hoe amin'ny fiverenana sy ny fitsarana no aminjerenareo, amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isiny herinareo nefa tsy nety ianareo. Tsy nety izany, tsy nino izany tenin'Andriamanitra izany zanak'Israely, ka dia nitady fihavanana sy nitady hevitra nandositra tany Egipta. Nandositra tany Egipta ary dia maty tsabara tany Egipta. Rahatray afaka malala, misy fotoana izay iverantsika fa mahavonjy tena isika. Misy fotoana efa ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ny hoe Jehovah niady anareo fa ianareo angina. Efa ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ny hoe manana fahatokiana, manana fahatoniana, saingy indray isika tsy manaiky an'izay ny eritreretintsika. Satria tsika mieritreritra fa mahavita tena, mieritreritra fa afaka many olana samin'ny hery amin'ny herin'ny tenantsika. Tsy mahandry an'Andriamanitra satria toy ny ela Andriamanitra indray amin'ny fieritreretantsika azy, toy ny tsy mamaly vavaka Andriamanitra indray amin'ny fieritreretantsika azy, manana ny fahaporetantsika isika dia manjary lasa manadino ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny fianterantsika amin'ny herintsika nefa dia izao mitondra fahavoazana ao antsika satria tsy ampy afaka hanohitra n'ireny zava-tsarotra lalaovandreny herintsika dia tonga sahirana. Araka ty andiny ny tenenin'ny Tompo ity manao hoe handositra ianareo satria ianareo mieritreritra ny hoe hitaingina ny faingan-tongotra izay, izany hoe hitaingina soavaly afaka mandositra izay, dia ny faingan-tongotra ihany koa no hanentsika anareo. Zavatra roa lehibe ary no tian'ny Tompo takatritsika amin'ny faminaniana Isaia amin'ny toko fahatelopolo ity. Ny voalohany dia izao, manana ny fotoanany Andriamanitra. Manana ny fotoanany Andriamanitra. Ny fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra fa manana ny fotoanany Andriamanitra. Amin'ny lamina sy amin'izay planina tiany aminjenantsika. Ny fotoanan'Andriamanitra tsy mba mety taraiky. Ny famantaran'andron'Andriamanitra tsy mba mety tara. Ny kalandrien'Andriamanitra tsy mety tara. Fa manana ny fotoanany io Andriamanitra io. Ary io Andriamanitra io rehefa miteny dia mahatanteraka. Tsaroatra tsara Jesosy. Jesosy izay indraindray heverin'ny olona ho toy ny taraiky ary indraindray.
saroantsika Jesoa izay teo anoloana ny fahafatesan'ny Lazarosy de nanome tsiny azy ny olona manao hoe efa efarana ange izy zay maty tara ange Jesoa ny calendrier-nao tara ny famantaranandronao raha mba teo ange ianao de tsy maty ny anadahy raha teo ianao raha tam'le voalohany natsoina iny anao de efa tonga de izao tsy maty izy fa satria mbola niodikodina tatsy niodikodina tary ianao de izao maty any izy zao venao vao tonga ohatrany mandatsanay fotsiny ianao zay le teny Marta sy Maria raha jerena amin'ny solomaso ny vanim-potoana ankehitriny hoe tara ianao Jesoa mba mpinamana ihany sika mba mamonjy ny olona rehetra ihany ianao fa zay tsy mba novonjenao tavelona velanao rery ny antso anao zay naniraka olona nakany aminao hoe marary Lazarosy sao anefa ianao vao tonga saingy Jesoa nanana ny heviny te aneo ny voninahiny tamin'ny Marta sy Maria izy ary zay le nitenena aminao hoe voalazako anao fa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa nalaitsika zavako malala manao tahaka izany amin'Andriamanitra ndraindray manao tahaka izany amin'Andriamanitra manao hoe ahoana moa Andriamanitra tsy mamonjy anay ianao aiza ianao de ny tompo eto mamaly tsara manao hoe amin'ny fahanginana sy ny fahatokiana no isian'ny herinareo mila tony mila mahatoky mila mangina ao anatin'izany isy eo ny hery fa amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao ny mangina de heverintsika ho resy ny mahatoky de heverintsika ho kanosa ny tsy miady de heverintsika fa resy tsy mahavita inona ary dia izany toetrany zay nefa no tiany ny tompo hiala ao anatintsika tsy hoe faharesena ny fendrasana ny asan'Andriamanitra fa mahatoky fa io Andriamanitra io manana ny fotoanany ary impiry moa Andriamanitra tsy niteny an'izany tamin'ny zanak'Israely efa-jato taona ange zanak'Israely baby fitopolo taona ange zanak'Israely baby tena ndraitsika mety eritreritra hoe toroviana ihany zany Andriamanitra de efa-jato taona ve zany zay Andriamanitra hijaly de fitopolo taona ve zany zay Andriamanitra hijaly de efa-trandro ve zany zay Andriamanitra hijaly fa izao mitaiza Andriamanitra tsy mba olombelona fa rehefa miteny Andriamanitra hoe hamonjy aho de mamonjy izy zay ary impiry izy ny jevateny tamintsika hoe hamonjy aho saingy tsika ny tsy mahatoky de miezaka mamaolana amin'ny herintsika ary rehefa mamaolana amin'ny herintsika isika de tsy lay vahaolana tandrify nefa no hitatsika ary rehefa tsy lay vahaolana tandrify an'lay olana no apetrakitsika de miteraka olana vaovao indray izy mazava ho azy rehefa tsy lay vahaolana tandrify satria le vahaolana tandrify Andriamanitra mamy azy isika nefa mieritreritra vahaolana tandrify amin'ny maha olombelona atsika de lasa miteraka olana vaovao de lasa miamatevina hatrany any le olana miavaka malala eto Andriamanitra mamerina atsika ho ao anatin'ny finoana sy ny fahatokiana azy tsy hiankina amin'ny kajikajy tsy hiankina amin'ny hery de izao afatr'Andriamanitra manana ny fotoanany Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manana ny planiny izy de manana ny fotoanany izy fa ny faharoa zay evim-panahy aseho ny Isaia toko fahatelopolo ity de izao sambatra zay miandry an'Andriamanitra sambatra zany hoe ao anatiny io fotoana zay mety heverintsika hiandrasantsika ny valitenin'Andriamanitra hiandrasantsika ny fotoanan'Andriamanitra io de izao tsy fahoriana akory tsy hoe ampiandrasana ny valitenin'Andriamanitra tsika na hoe ampiandrasana ny Andriamanitra de mijaly fa hoy eto Isaia hoe sambatra zay miandry azy sambatra zay miandry azy ary zany ankeny tsapatsika amin'ny fiainantsika isan'andro hoe misy fotoana olana na misy fotoana zavatsara zay tsy hitatsika valiny mihitsy tsy ahitantsika vahaolana mihitsy ahoana moa zany Andriamanitra ny amahana an'ity olany ity fa to tena votona alahelo zahay to tena tsy hitanay tsony ny amaliana azy ny amahana azy ny atrehana azy de ho eto mpanao salamana hoe sambatra zay miandry an'Andriamanitra akehitriny io le olana tsy mbola mivaha le olana mbola vo mametraka amin'Andriamanitra ianao fa izao eo ampiandrasana zany asan'Andriamanitra zany ianao de sambatra satria nahoana satria mino sambatra satria nametraka le olana teo am-pilatanan'Andriamanitra fa tsy sambatra isika raha tsy napetraka tsika teo am-pilatanan'Andriamanitra lay olana tsy sambatra isika raha tsy mino isika fa hamahany olana io Andriamanitra fa sambatra isika eo ampiandrasana ny vahaolana satria zao mino isika fa ny olana de zao hovahan'Andriamanitra ny zavatraritra dia atrehin'Andriamanitra arak'izany
diso hevitra ny mieritreritra manao hoe ny kristianina nge zany raha azoko tsara totrony tsy hanao ninina fa atao iandry an'Andriamanitra fotsiny. Ny olona mindry afaka malala, tsy olona tsy manao ninina mihitsy. Jesosy ve de hitanao ho tsy nanao ninina na de Andriamanitra ary? Paoly ve de hitanao ho tsy nanao ninina? Ny Abrahama ve de hitanao ho tsy nanao ninina? Mosesy mbary Davida ve de tsy nanao ninina? Mino daholo zany rehetra zany. Mino ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny olona mino miandry an'Andriamanitra tsy hoe mipetraka tsy manao na inona na inona izy, fa miasa ambany fitarihany fanamasina, miasa ambany fahasoavana izy, miasa am'izay tian'Andriamanitra ho tanterahina izy. Afaka malala andavanandro tsiatrehitriny ity Isaia 30 ty. Andavanandro mipino miatrika ny fiainana isan'andro. Andavanandro mipino zay mieritreritra fa mahavaha olona samy rehetra de atian'ny tompony mpino eto hoe miandrasa an'Andriamanitra. Misy fotoana zay ahatsapana hoe malemy ianao de miandrasa an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra. Ity volana septambra ity moa tsika dia miresaka mazava ho azy momba ny finoana, miresaka mazava ho azy momba ny halehiben'ny finoana mety matrika ny fiainana. De eto Isaia mpaminany manafatra atsika, ny ananatsika finoana. Aza metehitra amin'ny herinao, aza metehitra amin'ny faingatongotra hoe ny tompo mantsana Isaia mpaminany, fa ny faingatongotra ihany no anenjika anao. Aza metehitra amin'ny vola, fa ny vola ihany no anenjika anao. Aza metehitra amin'ny olombelona, fa io olombelona ihany ny vadika aminao. Aza metehitra amin'ny harena, fa io harena ihany ny vadika aminao. Fa izao Andriamanitra ianterana, Andriamanitra iankinana. Fa zay miandry an'Andriamanitra ho ihany Isaia mpaminany de mandroso hery, elatra ny akarany. Noho zany matoky ho Isaia mpaminany hoe sambatra zay rehetra miandry an' Jehova. Vavaksika Tompo soranao zahay noho ny amin'ny fanomeza tokonao, soranao ny amin'ny fanomeza tokonao fa enao Andriamanitra de Andriamanitra manana ny fotoananao, azonay andrasana ary mitondra fahasambarana ao anay ny fahatokinanao, foana ny tepitepy, mandositra ny tahotra, miandry anao zahay Tompo de mampaherizanay. Aoka ho tsapanay mandrakariva fa tsy reraka izahay eo ampiandrasana anao, tsy vizana izahay eo ampiandrasana anao, faly zahay eo ampiandrasana anao. Foana ty anatinay Tompo ny fiheveran-tenao zavatra, foana ty anatinay ny fiheveran-tenanay ho mahavaolana, esory ty anatinay ny fiheveran-tenanay fa mahavita samy rery ny fiainanay, fa eo enao manaiky hitantana sy hitondranay. Tay ny tontolo andronay Jesoa, tay ny tontolonay Tompo, tontolo andronay ny fiainanay ho fiainana feno fifaliana. Zao tenateran'ny herinandro zao de azonay antoka ny fahamarinan'ny teninao fa sambatra zay rehetra miandry anao. Teo meo anay Jesoa fahasalamana, hery, tanjaka, fiadanam-po. Ho aiza moa zahay? Ao aminao ihany misy ny fiainana. Ho aiza zahay nitady famonjena? Ao aminao ihany. De arovy ary zay ary tsy avelanay ianao Jesoa raha tsy miaro anay tsirairay avy. Fa afaka manoka an'izay Tompo ho an'ny asan'ny fiangonana ny vohy tsara. Vavaka ho an'ireo mpiasa miasa any an-toerana. Vavaka ho an'ireo mpanomponao maro samihafa manohana zany asa zany. Ianao no mamaly fitiny isan-tokantrano isan-batan'olona manohana zany asa. Nisoranay anao ny fandrosan'ny ny asanao, tsy anay ny asa fa anao. De misaotra Tompo fa tsapanay ny fahagagana ataonao isan'andro amin'ny fanaovana ny tranonao. Ho voninahitra ary am'izay vita azy izahay no mena voninahitra Tompo. Fa ny anaranao ihany. Mampaherezo ny mpanomponao tsirairay avy. Ireo zay rehetra miasa any an-toerana, ireo mpanomponao malala tanana manohana zany de samy ho tahinao. Ny fiangonanao zay miezaka mamity zany asa zany mba ho vita araka tsakany sy andavany, sy araka ny sitraponao ny tranonao. Dia tahino isan'andronay Jesoa, isan'andro feno fifaliana anjakan'ny fahasoavana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.